Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 13 aogositra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alahady 14 aogositra 2024 amin'ny enora maraina. Mbola anakorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana ny fisian'ny zava-venty izay hatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra, mbola hitohy hatramin'ny sabotsy maraina izany. Arak'izany tsy tokony hivoaka an-dranomasina ny mpampiasa ranomasina indrindra ireo mpanjomy madinika amin'ireo toerana voalaza ireo. Etsy andanin'izay dia mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana ary anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, Kapitambatra hatrany Kapesta anorana miatoato avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy onjo 2.5 hatramin'ny 3.10 metatra isan'ny rano atonony avy atsimo atsinanana. Kapesta hatrany Manoro anorana malefaka somary miatoato ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy onjo 2 hatramin'ny 2.4 metatra isan'ny rano atonony avy atsimo atsinanana. Manoro hatrany Tolaniaro anorana tandrifindrahoana Mahalana ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 7 hatramin'ny 470 km isan'ora ny any atsimony farafangana. Anonjaben'ny ranomasina avy onjo mandinina ny 2 metatra isan'ny rano madinika avy atsimo atsinanana. Tolaniaro hatrany Akapisainty-Maria andrahoana vitsy ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy onjo mandinina ny 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Kapisainty-Maria hatrany Kapisaint-Lançon ibalikany masoandro ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Adiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avy onjo 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Kapisaint-Vincent hatrany Kapisaint-André ibalikany masoandro ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onjo ho latsaky ny 2 metatra. Kapisaint-André hatrany Analalava ibalikany masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hahatratra 470 km isan'ora izany indraindray. Adiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avy onjo ho latsaky ny 1.10 metatra. Analalava hatrany Kapitambatra andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny manakaiky Analalava sy ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora. Iovaova kosa ny anakafa ka ho 9 hatramin'ny 19 km isan'ora. Adiny mpanonjy na anonjaben'ny ranomasina avy onjo ho 4.4 hatramin'ny 1.10 metatra.